tozondray mety zotry ny tontaona mandritry ny efabolana may jona jolay ary aogositra 12 ity volana may itsatsika ity no volana mampitatsika makany miririnana ilay vanim-potoana maina sady mangatsika midika zany fa dia hidina tsikelikely ny maripana manomboka izao volana may zao dia mbola hidina ihany koa mandritry ny volana jiona dia mbola hidina ihany koa ny volana jolay midika zany fa tokony hitandrintsika manoloana izany fidinan'ny maripana izany indrindra manoloana ny fitandremana ny fahasalamana ny anomboantsika sara dia ny toetry ny maripana ao amin'ny volana may mandritry volana may itsatsika ity dia afana noho ny tokony ho izy amin'izany volana may zany manerana ny nosy manontolo fa any amin'ny volana jiona kosa izay fiandohan'ny ririnina dia andre ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa ny any amin'ny faritra Boeny sy ny tapany atsimo ny faritra Analamanga fa ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely raha oharina amin'ny tokony izy manerana faritra Analanjorofo Atsinanana Vatovafitovinany Otramatsehatra Iorombe ary Anosy ny any faritra sisa moa dia afana raha oharina amin'ny tokony ho izy raha any amin'ny volana jolay indray dia tena amirifiriny atsika any amin'ny tapany avaratry ny faritra Analamanga fa ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa fotsiny manerana ny faritra Aloatra Mangoro dia Atsinanana tapany atsimo faritra Analamanga faritra Iorombe ary ny faritra atsimo Atsinanana ny any faritra sisa moa dia afana raha oharina amin'ny tokony izy amin'ny ankapobeny fa any amin'ny volana aogositra kosa izay fiafaran'ny ririnina dia ifanaraka amin'ny tokony izy na andreangatsika kely kokoa ny any amin'ny faritry Melaky dia atsimo Atsinanana ary any amin'ny faritra Androy ny any amin'ny faritra sisa moa dia ho amboniny ny tokony izy ny maripana amin'ny ankapobeny raha ny salan'ny maripana indray raha mandritra ny telo volana may jona jolay dia voavinavina fa ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manerana amin'ny faritra Boeny dia Analamanga Analanjorofo Atsinanana ary ny faritra Iorombe ny any faritra sisa moa dia afana raha oharina amin'ny tokony ho izy fa ho an'ny telo volana jiona jolay aogositra na ny ririnina io dia ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa ny any amin'ny faritra Atsinanana sy ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny any faritra sisa moa dia ho ambonin'ny tokony izy ny maripana amin'ny ankapobeny raha ny mahakasika ny rotsakorana indray dia ahazo amandona manatombony ny tokony izy mandritry ny volana may ny any amin'ny faritra Sofia dia Boeny Melaka Menabe ny faritra Amoromania Otramatsehatra Iorombe dia atsimo Atsinanana Anosy dia miampy faritra Aloatra Mangoro sy Atsinanana fa amin'ny ankapobeny dia ho latsaka ny tokony izy ny rotsakorana any amin'ny faritra sisa raha ho any amin'ny volana jiona indray dia mbola azo amandona manatombony amin'ny tokony izy ihany koa ny any amin'ny faritra Boeny dia Analamanga Vakinakaratra Vatovafitovinany Atsimo Atsinanana Iorombe Anosy ary ny ilany andrefan'ny faritra Androy fa ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa ny amandona ny any amin'ny ilany andrefan'ny faritra Androy dia ny faritra Atsimo andrefana ary ny faritra Itasy ny any faritra sisa moa dia ho latsaka ny tokony izy ny rotsakorana fa mandritry ny volana jolay dia mbola ho be ny amandona raha oharina amin'ny tokony izy manerana amin'ny faritra Sava dia mahazo ny faritra Analanjorofo Aloatra Mangoro tapany avaratry ny faritra Analamanga dia faritra Bongolava Melaky Menabe ny ilany Atsinanana ny faritra Atsimo andrefana dia ny faritra Iorombe dia miditra ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Vatovafitovinany fa azo amandona mifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa fotsiny ny any amin'ny faritra Diana dia ny any amin'ny faritra tapany atsimo faritra Analamanga Itasy Vakinakaratra Amoromania Otramatsehatra dia ho toraka izany ihany koa ny any amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy ny any faritra sisa moa dia ho maina amin'ny ankapobeny fa any amin'ny volana aogositra kosa izay fiafaran'ny ririnina dia voavinavina fa ho be ny rotsakorana raha oharina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Anosy fa azo rotsakorana mifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa ny any amin'ny faritra Atsinanana dia Vatovafitovinany Atsimo Atsinanana ary ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Androy ny any amin'ny faritra sisa moa dia ho maina raha oharina amin'ny tokony ho izy raha ny fitambarana rotsakorana indray mandritra ny telo volana may jona jolay 12 dia voavinavina fa ho be ny amandona raha oharina amin'ny tokony izy any amin'ny faritra Melaka dia Analanjorofo Aloatra Mangoro Analamanga Vatovafitovinany Atsimo Atsinanana Otramatsehatra Anosy ary ny ilany andrefan'ny faritra
atsimo andrefany fa azo amandona fanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely fotsiny kokoa na ny faritra androy a dia toraka izany ihany koa ny faritra ahitasy vakinakaratra amoromania ary otomatsetra na ny faritra sisa moa dia ho latsaky ny tokony izy ny fitambaran-dratsakorana raha hoan'ny telo volana indray jona jolay aogositra io le atsointsika hoe ririnina dia voavinavina fa mbola azo amandona manatompo ny tokony izy ny any amin'ny faritra boeny iny dia toraka izany koa ianareo any amin'ny faritra vatifafidivinany atsimatsinanana otomatsehatra iombe ary ny ilany andrefana ny faritra atsimo andrefana fa ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny amandona ho antsika any amin'ny faritra ilany atsinana amin'ny faritra androy iny dia ho toraka izany koa ny any amin'ny faritra analanjirofo tapitra hatreny fotoana antsika androany manome fotoananao amin'ny ray volana toy izao mandram-piana tompoko